Manamona ao aminareo hatrany ry afako ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Noho ny fitiavanao, ny famonjam-po ary ny fahasoavana Tompo, dia afaka namakivaky ity herinandro izay efa mahavy farana ity izahay. Misaotra indrindra Tompo, mamondrafo aminay hatrany amin'izay nataonay ka sitraka ao, ary mangataka izay ny fanahy masina mba hampianatra anay Tompo ny amin'izay ho ataonay rehetra, mba ho voninahitra ao ny antom-pahavelomanay. Dia amin'ny anaran'i Jesoa no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny apôstôly Paoly ry havako dia anisan'ny mampianatra antsika any amin'ny fomba famoriana vokatra ho an'ny Tompo. Nisy ireo olona vitsivitsy atao hoe voataonan'i Paoly dia niaraka taminy tamin'ireo dia na voyage izay nandehanany tety firenena marobe ho fitoriana ny filazantsara. Rehefa mitory-teny Paoly dia misy olona maro izay resy lahatra tonga dia miaraka, fa misy koa ny tsirairay. Ary dia eto dia ireny tsirairay izay resy lahatra ka dia niaraka tamin'i Paoly ireny amin'ny fitetezana an'izao tontolo izao, izay no azo anambarana azy, ho fitoriana ny filazantsara. Misy anarana vitsivitsy reto voarakitra tao amin'ny baiboly ka anio ho vakiana amintsika amin'ny anaran'i Jesoa izany. Ary niaraka tamin'ny Paoly izany hatrany Azia Sopatera, zanaky Piro, avy any Beria, ary Aristarkosy Sekondo avy any Tesalonika, ary Gaio avy any Ederba, ary Timoty sy Tikiko sy Trofimo avy any Azia. Ireo dia efa nialoha ka niandry anay tany Troasy. Amen. Asan'ny apôstôly toko 20, andininy 14 sy ny 15 misy an'izany. Ireo ry havana no azo ambara fa vokatra ho an'ny Tompo niaraka tamin'i Paoly raha namaky any Makedonia izy. Hoy izay tany am-piandohana hoe mety tena te hiaraka amin'ny Paoly mihitsy koa izy ireo, nefa dia Paoly koa mety te hitondra azy ireo mba sady manofana azy koa no mampiorina azy amin'ny fanarahan-dian'i Jesoa, ary indrindra nanampy azy betsaka tamin'ireo dia lavitr'ezaka nataon'ireo. Dia izay izany ry havana no mba tiako zarainy amintsika eto ao anatin'ity lohahevitra hoe mamoria vokatra ho an'ny Tompo ity. Inona moa izany? Amin'ny firariana amin'ity volana ity izany dia tsy handalo fotsiny izany lohahevitra izany, fa mba misy amintsika koa ry havana mba afaka hitanisa tahaka an'ireo nataon'i Paoly hoe reto ny olona nitaomiko nandeha niangona ary dia tafatoetra ao amin'ny fiangonana izy satria tafahoana tamin'i Jesosy Kristy Tompo. Raha sanatrika mbola tsisy izany dia mbola misy ry havana herinandro roa eo ahafahantsika mivavaka ary mijery hoe iza ary ny mba ataoniko. Ary eto dia zava-dehibe mihitsy ilay hoe maneho fitiavana, manampy an'ilay olona, alaina ho namana izy, ary dia tombontsika ry havako, tombontsika andeha aty am-piangonana. Inganio iaho tsy handalo fotsiny ity lohahevitra iainantsika amin'ny volana ity hoe mamoria vokatra ho an'ny Tompo, fa dia tena misy valiny mihitsy avy amiko, misy valiny mihitsy avy aminao hoe io fa voataona andeha mivavaka, andeha niangona aty am-piangonana. Mahereza ry havako fa izany no tanjontsika ao anatin'izao lohahevitra izao. Amen. Vavaka ary sika. Misaotra anao izay afaka mandinika izany Tompo, koa dia ampio ary izahay tantany sy fivombiana mba afaka mitondra vokatra ho anao ao anatin'izao volana izao sy ny amin'ny manaraka rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.